Radio Don Bosco. Zay manaraka ny zapeon-radio Don Bosco amin'izao maraina izao. Ity no fotoana voalohany amin'ity volana novambra ity ionana amintsika rehetra dia arabaina itsika rehetrarehetra. Navita soma tsara ny volana fahafolo amin'ity taona roapolo sy roa arivo ity ary miditra ao anatin'ny volana faraka amby folontsika izany hoe afaka roa volana zany dia ho tapitra tanteraka indray ity taona roapolo sy roa arivo ity vadika madika mipeditsika atsoatsy lasa lavitra loatra tsika fandoro atrehantsika ny anio Bruno ny lafiny teknika dia nambinina mikirakira ny sary dia ny général Désiré Philippe Ramakavelo no anao fa melabelaraka-hevitra toy ny mahazatra antsika hatrany mba hovanitsika rehetra mba hovana ianao général. Mba hovana Andriamatoa Flavien, mba hovana Andriamatoa Bruno, mba hovana Andriamatoa Nambinina, mba hovanitsika rehetra manaraka ny fandarana tompoko. Ye toy ny mahazatra antsika tsy maharatsy azy manao ny tsiatsika zay nataontsika tamin'ny heriny nanao nany amin'izay. Ya, raha anao tsia dia hoe niresaka ny fanaovana sy ny fanakalozana hevitra teto Andriamatoa Flavien tamin'ny fandarana farany teo dia mikasika ny hoe fifanajana eo amin'ny olon-droa. Fa miteny olon-droa zany moa tsika dia mbiaohatsaina avy hatrany ny hoe mpivady zany na koa hoe mpianaka zany na mpinamana zany na mpiara-miasa na mpiara-monina misy fifandraisany zao zany rehetrarehetra zany eny fa na eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondro akoho azy dia azo tenenina foana zany resaka hoe fifanajana zany. Efa noresantsika teto matetika ny hoe kolotsaina fototra malagasy ny fifanajana ary koa dia kolo mpiara-monina fototra ihany koa sady kolotsaina ny kolo mpiara-monina ary eo kolotsaina sy mpiara-monina ireo isika no maha-malagasy atsika ary tena hoe mampiavaka atsika amin'ny firenena marobe maneran-tany ka rehefa mapetraka izany zavatra any dia hoe volao ve le kolotsaina, volao ve le kolo mpiara-monina mampiavaka malagasy sa efa very ary zay indrindra no natao ampieritreritra antsika mihitsy tony fandarany tony fa matetika mihitsy tsika indraindray manadino tanteraka an'izany atao hoe inona moa zany kolotsaina malagasy foto zany inona zany kolo mpiara-monina malagasy foto zany nefa dia io fifanajana io. Zay zany nijery totika Andriamatoa Flavien fa ny resantsika anio ary rehefa nampilazaina tamin'ny heriny dia hoe ny lohahevitra dia hoe ny fifampatokisana fototra mampirindra ny fifandraisana. Ny fifampatokisana dia fototra mampirindra ny fifandraisana zava-dehibe mihitsy zany hoe fifandraisana zany. Araka ny mahazatra antsika eto amin'ny fandarana mba hovanina moa Andriamatoa Flavien dia tsy azo tsarana ho isika ny tambazotra ny fiarahamonina sy ny tambazotra ny fiainam-pirenena satria raha vao hoe fiarahamonina dia ankonana ny dikan'izay ary ny ankonana ny fototra iaingana sy hijoroany ny firenena ka raha fototra no tsara orina dia mazava ho azy fa ateza dia zavatra orina eo amboniny fa raha ny fototra ny ratsy olona dia tsy ateza noviana ny zavatra zay orina eo ary apetraka eo ary ny zavatra kasaina atsangana eo ka raha ny tena marina moa zany dia hoe inona ny fototra tsy hafa ny fototra io fa toe-tsaina Andriamatoa Flavien. Ny toe-tsaina misy zay ivelomantsika eo anivin'ny ankonanao zay azo lazaina ihany koa rehefa miteny ankonana zany tsika Andriamatoa Flavien hatramin'izay dia hoe toeram-panabeazana toerana famolavolana ny toe-tsaina sy fandrafitana ny toe-tsaina tsy vitany hoe famolavolana sy fandrafitana toe-tsaina fotsiny ihany fa ny toe-po ny toe-panahy ary hoe ny ambolan-drazantsika Andriamatoa Flavien ny fanahy maha-olona mbola mipetraka ve zany fanontaniana apetraka sika mihitsy zany hoe mbola mipetraka ve zany hoe fanahy maha-olona zany fa indraindray ianao rehefa mahita ny zava-misy Andriamatoa Flavien dia mbeohatsaina le hoe ohatra ny very fanahy-mbola velona hoe ny fitenenana toy ny valala voatango very fanahy-mbola velona nefa ny tena zavatra malasa ny eritreritra mihitsy ary rehefa zay fanahy maha-olona zay ny tsy aotrony dia inona zany tsika sanatry ny vava aladiny lela ve dia hosahako ny teny hoe mitovy laharana
amin'ny zavaboary hafa tsika mba tsy tenenana volana hafa tena latsaka anao fa tena malasa fisainana mihitsy anisany tena hoe mbola nifantenana zany le loha hevitra zany hoe ny fifampatokisana fototra mampirindra ny fifandraisana nefa io tsy hisy mihitsy io raha tsy ohatran'le voana nyresantsika hoe ao le fifanajana ka raha miresaka fifampatokisana zany tsika le matoflavien de efa afaka milaza hoe ny toe-panahy eo amin'ny malagasy mihitsy anie zany noho izany de hoe anjaratsika tsirairay hafa ny mandinika ny zava-misy eo amin'ny fiaina tokantranotsika amin'izao fotoan'izao nge le matoflavien de mbola mitohy ihany le tena hoe fahasarotan'ny fiainana ao amin'ny fiarahamonina eo anivon'ny mpivady eo amin'ny mpianaka eo amin'ny ankonana io mihitsy hoe mbola misy hoe zany tena hoe ankonana mirindra mbola misy hoe zany hoe mpivady mbola mifankahazo mifankaty mahay mifampiresaka mahay mifanakalo hevitra mahay mifanampy mahay mifampitsinjo mbola misy hoe zany ohatrany karazana tanisana fotsiny le toetra fa toetrany tsisy ainana tsondra de tena malasa fisainana mihitsy de lasa fisainana mihitsy isaky ny hoe mandray olona de gaga foana hoe mba inona zany mbola mamalagasy ny malagasy ira zany tena le toe-tsaina ve tena hoe tsy aotsony le toe-panahy hoe mahaolona mihitsy iny de hoe amin'ny mahaolona mihitsy rehefa miteny hoe toe-panahy de ny mahaolombelona mihitsy mampiavaka anao amin'ny zavaboary hafa hoe mbola misy ve zany sa tsy misy ka tena hoe anjaratsika tsirairay hafa indray matoflavien tena mandinika ny zava-misy eo amin'ny fiaina tokantranotsika ao ny fiainatsika any ivelan'ny tokantrano sy eo amin'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny ka raha ny fiainatsika ao tokantrano raha moa ataotsika hoe tsy zarizary tsy mandeha amin'ny laoniny tsy mandeha araky ny tokony ho izy manahoana ny fiainatsika any ivelan'ny tokantrano eo amin'ny lafin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny fifaneraserana tena variana mihitsy anao mahita ny zava-misy ohatrany tsy sasatra mihitsy le matoflavien mampahatsiahy foana hoe ny zavatra hitany anaty Facebook tena ny zavatra hitanao any ny zava-misy ny betsaka de tsy fifanajana tsy otrony tsy marina fa samy manana ny fijeriny manana ny fisainany manana ny heviny fa manana ny hevitra eo ianao fa ny hevitr'olona koa ny mba tokony atsainy tokony mba fanazy raha tsy mitovy hevitra de iny fa resaka hafa mihitsy ny alihany tsy mitondra mihitsy filaminana zany tsy mitondra rindran-damina mihitsy zany tsy mitondra fahatoniana zany fa zavatra hoentin'izany zavatra any savorovoro fankahalana tsy fitiavana fifampiandanina zany ange zao ny tena hoe voambolana tena hitanao mihitsy eo amin'ny fiarahamonina le matoflavien tena zany ny zavatra hitanao mihitsy ary eo amin'ny ataoko hoe eo amin'ny fiarahamonina akapobeany fotsiny zany fa mbola tsy tena hidiranao zany eto hoe manahoana zany moa zany hoe fiarahamonina eo anivon'ny firenena zany am'teny zany tsika moa de efa miteny foana eto hoe tsy resaka politika koa no resantsika fa tsy azotsika sarahana ny tambazotra ny fiainany ankonana nengeny fa ataoko hoe na ny fiainanao olotsotra fotsiny amin'ny mahainao anao sy ny fiainany ankonana sy ny fiainam-pirenena tena zavatra mifameno daholy ary tsy afaka mifampisaraka zany zavatra zany fa ndraindray manko ny olona raha vao mba miresaka ianao hoe manahoana ny fifandraisan'ny vahoaka sy zay indray le resaka politika zay indray le resaka politika satria namoana efa ohatrany hoe tefena raha vao miresaka nyzany resaka politika zany no zavatra ratsy no hitanao olona mifanasa vango no hitanao olona tsy mifanaja no eninao olona tsy haiko hoe tena zavatra manahirana mihitsy mieritreritra azy andre matoflavien kanefa de zany zava-misy za zany ndraindray ohatrany manontany tena mihitsy hoe fa inona marina raha ny tena tanjona tsy kotratrarina za rehefa miteny hoe tsy kotratrarina tsika malagasy ary rehefa miteny malagasy tsy hanavahako an'izy hoe tia ny mpitondra tia ny vahoaka fa tsika malagasy tsika manan-kavy mihitsy hoe inona marina ny tena tanjona tena hoe tena tatsatsika satria tena malasa ny eritreritra mihitsy tena amin'izao fotoan'izao ny tena miteny mihitsy hoe anjaratsika tsirairay avy ny mandinika ny zava-misy amin'ny fiaina tokantranotsika eo ny fiainany ivelan'ny tokantranotsika araky ny latsaiko eo ny fiainany eo amin'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny aza miandry ny olona avy any velany hiteny atsika na hibaiko atsika na anery
sanatria ny vava ladiny lela aniry anao tsy maintsy zao ny ataonareo malagasy tsy maintsy zao tsy maintsy tamin'ny andron'ny fanjanahantany iny nisy an'izany zay ny mahatonga ny hoe teny baiko ny teny frantsay baikouna zay vao afaka manao zavatra sanatrian'izany ve tsika de mbola iverina amin'ny teny baiko olona ho baikouna olona ho vozonina olona ho terena ny sanatrian'izany ny vahoaka malagasy any ankely izy tena hoe zay ny mahatonga ny ametrahana azy ary samy miaiky isika fa raha milaza miara-mahita sy miara-mena fa tsy misy intsony zany atao hoe fampatokisana zany de matoflavia ary io no tena mampieritreritra mihitsy mahalasa ny eritreritra mihitsy hoe rehefa tsy misy tsony ny fampatokisana de tsy misy tsony ny fitiavana rehefa tsy misy tsony ny fitiavana de mazava ho azy fa tsy hijanona ho banga fotsiny eo babangona fotsiny eo fa io fitiavana io tsy maintsy soloan'ny fankahalana zay de tadidio ohatrany hoe rehefa lasa ny mazava tsy maintsy misosoka eo ny maizina zay zavatra ny zavatra tsy azonao ialana zany hoe tsy manina fa na tsisy mazava ary za tsy mila maizina fa nga io azonao sakana rehefa tsisy mazava de tonga ho azy ny maizina de tsisy famizay koa rehefa tsy misy tsony ny fampatokisana de tsy maintsy mitonga eo ny fankahalana ary nefany ny fifampatokisana ny mampandroso mampivelatra mahavanina zay zavatra ataonao zany hoe mitondra vokatra tsara ny fiainanao fa ny fankahalana tompoko tsy mitondra vokatra tsara na oviana na oviana ny zavatra hoentin'ny fankahalana de fahampotehana faharavana fahasimbana zany zavatra zany de mazava ho azy fa tena zany mihitsy ny zavatra misy na tiatsika na tsy tiatsika ary zay ny tena antony anaovantsika antony hoe resadresaka tony mba hahatonga saina io moa rehefa miteny an'izay le hoe hahatonga saina de ndraindray misy olona raha tena hoe zay indray le rangabe resaka zay indray le zao hitanao ni zany tena milaza aminao de matoflavy fa misy olona tena miteny zany zavatra zany tsy mampanina ange zany ny olona rehetra hoa tsy hitovy hevitra aminao daholo ary tsy ny olona rehetra koa no ankasitraka sy ho tianao fa tsy zany mihitsy ny ahasakana sy anaovan-javatra rehefa madio ny eritreritra ao mieritreritra ianao hoe mba tiany anjara biriky mindeha mba hoetiko eto ny firenena satria mbola nomen'andriamanitra tombonandro de ndeha mba ataoko zay zavatra io fatria hoe matahotra ny tenen'ny olona eo ndray ary mino zao tsy maninona koa tsy za aloha andre matoflavy tsy mba mitana alahelo mihitsy ary efa zaiko mihitsy ara hoe ny olona mana ratsy eto ambavaka ny olona mankahala eto ambavaka fa tsika koa tsy natao hoe satria misy mankahala de ndeha kosa mba ankahala tsy mety zany amiko fa hoe eto ambavaka ao fa tsy maninona mihitsy de zay zavatra zao tsika mampamitam-panontaniana mihitsy nge ndre matoflavy maninona ny betsaka somaro ny tokantrano rafa maninona ny antony de satria tsy misy tsony ny fampatokisana eo mpivady mifampiahiahy isanandro vao vetivety zao nahita mpivady de tena hoe zao mihitsy mifantaniana ramatoa tesire ozy mivadiko raha vao mba hoe mijery ny telefony ahako na mijery ny zavany de ozy fa ina moa tena antony tena hoe tsy maintsy ka mba tiako fantatra daholo ny zavatra ataon'ny vadiko de mitady aretiny ianao madama ho sahirany ianao satria nidika an'izay tsisy fampatokisana ary ny olona rehefa tsy menao fampatokisana de tsy tia azy ianao na ilaza inona ianao na ilaza inona de ny fiheverany io vadinao anao de olona tsy tia azy olona miahiahy azy mba tsy tenenako hoe ny zavatra ty ataony de fa ahiahina zay ny ataon'ny malagasy nge ndre matoflavy manosy fotaka ary tsy misy olo faly hosoranao fotaka zany na inona na isa izy na iza nefa de zay ny zavatra misy tetika teta fa miteny foana hoe aza lava maso mijery telefôna misaka ny posiny sy ny sisa inona fotsiny ao ny mampivady raha tsy mahafantatra etra zavatra de atao vera io moa samy manana ny fijery fa zany keo ny tsy tenenana ny olona hoe diso ny ataonao fa ianao ihany mandray ny vokany rehefa aveo fa zagaga zay tsika amin'ny atao hoe asehatra ny fanabeazany tony fandarina ataotsika tony de miteny foana hoe tsy aloha ve misoroka tozay mitsabo re olona tsy aloha ve tokantrano mirindra ao anatin'ny fifampatokisana tozay tokantrano ao anatin'ny feno ahiahy sy tsy fifampatokisana vao maika miteraka savorovoro mbola mipetraka ihany koa mifantania andre matoflavy hoe maninona mifanakaiky ampo sy tsy mifampirisaka intsony na mifanakaiky intsony ny mpianaka na ny mpivady misy any zany de toika de hoe mahatonga ny otrany mifanakaina po io nge de tsotra tsy ampy fitiavana nefa de valazaitika foana ny fototry ny fitiavana de fifampatokisana
Rehefa tsy misy mifampatokoizana dia tsy mahay manome fitiavana efa nitenentsika tena naverimberitsika foana fa tsy ilay naverina tsony le hoe fomba dimy fampitana fanehoana fitiavana fa tsy miteny fotsiny hoe tiako anao fa tena misy fomba mazava mihitsy ahafantarana hoe ty olona ity zany zavatra zany ary io mbola na de teninao amin'ny olona averimberinao foana nge zao de eo zao de minodray atao fampolisian-tany inona tay le fomba dimy zany hoe dikan'izany enony fotsiny fa tsy ampiariny ary tsy gaga ianao rehefa avy eo ao anatin'ny fahatsarana izy ko zavatra tsy nampiariny enony fotsiny zao de ay ve de avy eo nefa dininy vitanao ngefa mbola isy olona nytany indray zao rehefa avy eo hoe de manarakaraka zay mbola fanontaniana mipetraka eny hoe mbola misy hoe zany hoe tranao tsy misy avaratra zay tsy maleky elofana ao anatin'ny vanim-potoana tena sarotro zao tontolo zao ndray matoa Flavien ary anisantsika zany tsika to Madagasikara mba jerevitra zavatra mitrangana aty am'kery mbola mipetraka ve zany toetsaina malagasy zany kolotsaina malagasy hoe tranao tsy misy avaratra zay tsy maleky elofana ndikan'izany ndikan'io de hoe fifanampiana tantsoroka fifanomezan-tanana misy ve zany za tsy misy zavatra mahavariananao fotsiny de hoe ohatran'ny za tsy hiteny hoe ohatran'ny mahafinaritra fa mahavaovao azy moa na zava-misy any amin'ny toerana anankiray de ohatran'ny iny le zaza mahikely efa ohatran'ny tsanatriny vava ohatran'ny tahokazo ny tongony ny sy ny tanany ny ranjony sy ny sandrany iny ny aderadera le zaza be kibobe ohatran'ny fanoharana fa misy obolan'izay hoe atao voky maraina ohatran'ny omby amidy mibotsana be ny kibony zavatra ohatran'izany tena ohatra hoe marasa fisainana misy hoe mbola mba misy fo mitepo mbola mba misy saina mieritreritra ve mbola misy fanahy hoe mba ahoana reny atao am'ty zavate ka io rehetrarehetra io ngendry matoa Flaviany mahatonga an'io de zao hoe mety hitendray hoe mora miteny ino zany mba efa nataonao zavatra tonga de anisan'ny zavatra anankiray asa mety andreo angamba tsy mety zany ny fampatsiahivana fampatsiarovana ny fitenenana ny filazana hoe inona ny zava-misy mba hahatonga saina atsika fa nende olona ohatrany hoe mitazapotsiny izy mijery fotsiny farafaratsiny ianao mba miteny farafaratsiny ianao mba milaza hoe inona re olona ny tokony atao mba mifanaitra mba mifampilaza mifanazava zavatra ohatran'izany zavatra teny ilana zany ndray matoa Flavien ohatrany hoe tsy misy tsony zay mahatonga miteny hoe mbola ao ve le tranao tsy misy avaratra zay tsy maleky elofana de ny valy mitsotra sady mazava indrindra de hoe tsy ao intsony lay fampatokisana fototra mampirindra ny fifandraisana sy ny fiarahamonina tsy ao tsony ka na hanao inona tsika na hanao inona na hiezaka tahaka n'inona na hiteny inona satria ny saina no mitondra anio fotom-pisaina rehefa tsy tonga saina am'zany zavatra zany ianao de sanatry ny vava de ny lela manaonao foana mety manao zavatra angezabe ianao fa zavatra angezabe tsy mahasoa satria tsy ao le izy zay zavatra ray ary zay no anisan'ny mahatonga atsika hoe eo ty amin'ny fandarana toy ka mifampiahiady ny olona am'izao fotoana zao ndray matoa Flavien mifanaratsy ny olona am'izao fotoana zao ndray matoa Flavien mifanenjika ny olona eny hatramin'ny mifamono de ozy aho hoe ho rava tanteraka ary efa rava manko tanteraka ny sotoavana mamalagasy zay ny zavatra hita am'izao fotoana zao izy anefa ny tokony amerina zany sotoavana sika malagasy aza ameritreta hoe frantsay na amerikana na sonoana ina ny amerina an'izany tsy anazy zany atsika ka mba manana fahavononana ve tsika na toko hoe na ray na roa na telo nefa io nge miainga amin'ny isam-batan'olona fa za miandro hoe na vagoaka romboroapolo tapitrisy tsy hitan'izany ianao fa tsy maintsy miainga amin'ny tenanao tsy maintsy ianao ny tonga saina mahatsiaro mihitsy hoe zarangamba ndeha hiezaka mba hianana an'izany toetsaina zany de tapitra ny tapany voalohany fa de hoe amin'ny manaraka sika de resaka ny hoe fifanampiana efa natsidika teo manko zay am'izay le an'izay hoe fifanampiana manahoana mariny zany hoe fifanampiana eto Madagasikara amin'ny sehatra inona amin'ny fotoana inona misy an'izany fifanampiana zany le izy iny marina fa hoe tratrany misy ny coronavirus misy ny fibohana de ohatrany hoe mifanampy fa iza moa ny tena manampy zao ny tena nisany manampy de mingy de no fitondram-panjakana de ny ataotsika hoe ny fikambanana maro samihafa de zavatray fa tena hoe tena tokony io misy tena hoe tokony le izy tokony hatrany manomboka any amin'ny fokotany misy zavatra apetraka rafitra apetraka misy de hoe zao samy mba mitondra de
io nge le tsopaipaika le fiteny azy rambony tanana zay voatsirambony tanany ary voarambony tanana ary fa tsy voatsirambo fa voarambony tanana de voarambony tanana misaotra anao André Matoa Flavien manitsy ny diso de zay zany fa de tapitra teo ny tapany voalohany de hiditra amin'ny tapany faharoa tapany faharoa andraisana ny SMS avy any aminareo sady amakinana zany SMS avy any aminareo zany amin'ny alalan'ny 033 08 850 02 amin'ny alalan'ny minty izy amin'ny telefônina fa any amin'ny RTP live kosa de efa be dia be nareo no mandefa azy ao mivantana izy amin'izao fotoana zao de hovakina ihany koa reny ndao ary mba hovanina omenanao ny adresse mail ny fandarana mba hovanina @yahoo.fr m lehibe ny fitomboany mba hovanina @yahoo.fr zay de vita mba hovanina Tandokotsika amin'ny RTP live ary ny famakinana SMS raha lehilahy mamilava ao tokantrano ve no sady manao vava tsy ambina ary manefa teva be ihany fa rehefa tonga ny fandraisan-karama amin'ny faran'ny volana dia tsy manomena mametsaka na kely azy dia mbola arahana latsa ihany koa za vehivavy manoratra ka hiaran'ireo olana ireo ka inona ny tokony ataoko hosarahana to tsy hitako izay ade tsy sarahana dia hiaritra n'io famamony io foana kanefa ny anadahako dia lazainy fa sipako izy ka inona tokony ataoko fa very hevitra mahafinaritra ny fandarana le izy io efa verimberitsika eto foana nge André Matoa Flavien misy hoa le atao hoe trano arozo raha olona vita fanambadiana ara-dalàna raha-mpanjakana nareo tompoko dia azonao ary tena zonao mihitsy mandeha makeny amin'ny trano arozo le tia andotam-penaka io trano arozo efa verimberina eto foana fa hoe karazana toy ny fitsarana izy io fa tsy hoe mitory hoe apiditra trano maizina na andeha hoe eny amin'ny tribunaly fa tena fangatanao inona tokony zo mba tokony ananako amin'ny mahavady ao an-trano fa zao ny ataon'io vady io dia afaka mampiantso an'io vadinao io mihitsy ny trano arozo miteny amin'ny hoe tena verezinao zo ny vadinao kanefa ny manana zo zao dia ampanaovy ny taratasy mihitsy hoe manomboka zao dia manaiky fa anome zo ny vadiko zao ka raha sanatria tsy taterana iny afaka miverina fandrony eny le taratasy nataony teny ka tsy nisy narahana de ray ary dia anjarany trano arozo ny mandinika hoe alao alefatsika tribunaly rehefa tena satria any mpanjakana io sy mpanjakana io fa tena hoe mba tandrovana zany atao hoe zo ka io tsy zoan'ny mivady ihany fa ny zoan'ny ekizy koa ao anatiny ray mpianakaviana zany manana adidy ambelona ny vady aman-janany na ny zanaka sy afaka mandeha makeny amin'ny trano arozo fa sao dia tsy fantatritsika zany hoe zao ny zavatra manjoa tokantrano azo atona le ray aman-dreny tsy mandray adidy amin'ny zanany ao anaka eny mahafantarana ny olona iray fa azo itokisana na za manko everiko mitovy amiko ny olona nefa ino ny tena mamadika avy eo le izy eny dia zao hoe izay eny ny tena nyresantsika n'ity hoe fifampatokisany matonga eny malagasy anisany nampiasa an'le ataotoka hoe fomba fiteny hoe sakaiza manody dia satria mba ho eritreretinao hoe olona akaiky ny fonao olona azonao itokisana izy indray tiany mamorika sy mamosavy sy manimba zay ny ataony malagasy hoe sakaiza misy karazana obolana frantsay zay manao hoe arovy amin'ny namako Andriamanitra fa ny vahavaloko aoka ho adidiko ihany tanao arovy amin'ny namako satria reny le sakaiza manotry fa mifavalo efa fantatrao fa fahavalo zao dia alao andraikiko ihany zay na amin'ny zareo frantsay na amintsika malagasy ka misy daholo zay le atao sakaiza manotry za tovavy raiky miroapolo taona miaraka amin'ny lehilahy 70 taona maty vady efa niteraka iray vavy kelaka 20 taona ny olana tsy akasitrahan'ny ray aman-dreny fa tsy ho zakako ony zany ho reny kely zany zay nefa tena mifankaty inona tokony ataoko ny zavatra tenentsika foana eto hoe André Matoa Flavien hoe tsy nisy olona ny vady iny ka tsy nifankaty fa maninona ny misy ny fisaraha-panambadiana maninona ny misy ny romoromo maninona ny misy ny fikasihan-tanana maninona ny tsy manome vola maninona apetraka any ingely izy ary eto efa verimberina foana raha olona efa niteraka le olona hoe tianao io
dia tsy maintsy mifandray am-po amin'io zanany io aloha anao, fa raha tsy mifandray am-po amin'io zanany io anao dia ho sahirana. Satria io zazy io eo mason'ny dadany izy dia mahay maneho tsara ny fankatoavana fitiavana anao. Fa rehefa tsy eo mason'ny dadany izy manao ataony raha hitantara ianao dia tonga dia avy hatrany izay ilay fiteny. Tsy mahagagaka ianao ny reny kely. Hitanao fa na dia ilay vady aza anameloko anao satria samy hafa mihitsy ny fihetsiny eo anatrehan'ny rainy sy eo anatrehanao. Satria tsy miraikim-po aminao izy, tsy tianao izy. Fa saingy hoe nareo mifankatidy izay fotsiny ka mba eritrereto tsara ihany fa rehefa hoe mifanakaiky-po amin'io zazy eo anao izay vao azo antoka no fiainanao miaraka amin'io lehilahy efa niteraka raha io. Heritaona lasany amin'ny faritra ny vadiko. Tsy mandefa vola melomana ny zanany roa. Inona nataoko? Afaka manambady via fa efa tsy rara iny. Nga ianao afaka manambady fotsiny zany raha olo efa vita sotraka nga izy sanatian'izany hoe ohatry ny akoho na sanatian'izany dia hoe zay lehilahy na dia vehivavy dia hoe azoko raha mbola tsy vita fisaraha-panambadiana ara-dalàna ianao dia azo ny vadinao toriana. Satria asany nandehanany any velany any fa tsy hoe nandony tokantrano izy. Dia ianao tsy manaja ny tokantrano azo ny toriana ianao. Fa rehefa zany dia mbola miteny raika eo hoe dana makeny amin'ny trano aroa dia anontany tsara hoe inona ny tokony ataoko fa aza maimaika ny saraka izany. Ny raharahan'ny mpivady ny tsy fankazaon'ny mpivady inge lasa ny ankiziny mibaby ny tserany. Zay ny mahatonga izy mivady ny miady ny ankiziny voaporipory. Makaiza ny moavin'ireo zazy zareo raha misaraka nareo. Hono ny olana misy eo amin'ny tokantrano ve azo tantaraina amin'ny olona azo antoka. Eny fa nanamana azy ny olana dia izaho hoe misy resaka tsy tokony ho avoaka dia izy indray no mamboraka no sady manitatra ka inona amin'ireny namana ireny no tokony ho resahana aminy fa tena ady mihitsy zany eo aminay. Le izy mbola amin'ny fitenitsika malagasy eny na tsy ataoko hoe fomba fiteny dia hoe tokantrano tsy ahaka. Io tokantrano tsy ahaka io na dia ny ray aman-dreny niteraka azy tsy fitantarana an'izay zavatra tena mitrango amin'ny tokantranonao. Ny antony dia tsotra. Rehefa hitantaranao ny zavatra mandroanao izy dia malahelo anao ny ray aman-dreninao ny rahatepominao. Ary tsy zaka ny alahelo dia tantarainy amin'ny raha vaviny ohatra na tantarainy amin'ny raha lahiny. Dia mitatra ty olona rehetrarehetra zareo amin'andro io nge zao ny tena manjo azy. Ny reniny mihitsy ny tantarany zany. Hitanao fa tonga dia miparitaka. Fa ny tena azo antoka ohatra fotsiny dia hoe fantatro tsara fa olona tsy afaka hiresaka ny fiainanao amina olona hafa. Amanakaiky. Namana le izy inge hoe ndray matofy laviana za tsy milaza hoe sa tantaraina amin'ny namana fa le raha vao tantarainao dia tsy zakany malahelo anao izy dia tsy zakany dia fampizarany amin'ny olona le alahelony ianao iny. Tsy hitako mihitsy atao za tena malahelo be an'le namako fa asa ina natako mba hoana ny hevitra iny ary izy dia lasa paritaka. Isika koa mba milaza ihany hoe rehefa misy zavatra mavesatra ao anatin'ny fotsika ao dia mila avoaka izay. Misy olona tantaraina izay. Ahoana ny fahafantarana izay? Andeha ataontsika amin'izay. Ahoana ny hamantarana hoe iza ny olona azo hitantarana an'ilay izy hamoahana an'ilay izy. Eny ary efa miteny izay ianao. Matoa antsika manao an'ity fandarana ity dia hoe manana fahavonona antsika hiaino. Raha izay ohatran'izao ataontsika izao. Fa faharoa arakaraka an'izany rehefa tsy vita eo satria fohy dia fohy dia betsaka ilay olona manontany nefa fohy ny fotoana dia miteny foana hoe mangatà fotoana. Zay nge le antony satria ary dia olona mandeha mahakany amiko dia zao foana ny zavatra lazaiko aminy zavatra anankiroa. Voalohany indrindra dia efa milaza aminareo fa za tsy mba mahatadidy tarehan'olona ary nangatako tany Mandriamanitra mihitsy ny tsy hatadidy ny tarehan'olona zay tonga miresaka amiko ny antony mba tsy hoe raha mifanena amin'ireo ny an-dalana dia hoe zao ny olona n'ity olona ity vovoaka ny vavadiko ianao dia tsy tadidiko intsony ny olona anao. Raha izay. Faharoa ny tena hoe zao ny lazaiko amin'ny olona hoe tsara nge hoe le mifanatona amina olona mpanabe. Za tsy mahalala zay fianakavianao, za tsy mahalala raha olona mandeha reny zay vadinao zao fa za tsy afaka hitantara mihitsy ny zavatra andresanao tamiko teo zay naborako tamiko teo amina olona hafa. Ary indrindra vovoaka ny vavady eo ianao dia fa adiniko zay. Ny antony voalohany indrindra satria misy olona hafa indray ho raisiko rehefa avy eo. Karaha ty dia olana apetraky ny olona tsirairay mangataka feonany ity no tahiriziko dia asa zay manjoa. Fa zay zavatra fotsiny ny atin'izay mihitsy lazaka zay mahagaga ny olona mihitsy za zao efa indrony taty aminao en général fa ohatrany tsy tadidina dia efa milaza aminareo ao fa vovoaka ny vavady io nareo dia tena nangatahako amin'Andriamanitra mihitsy zany hoe tsy ho tadidiko mihitsy
zay zavatra andresanareo tamiko teo. Zay zavatra zay. Satria mba tsy hanavesatra voalohany indrindra ary faharoa tsy eritreritra io nge ohatrany sanatria ataoko hoe sanatria hoe mampitovy ny tenako amin'ny olona mampanao confesse tsy fa ny religieux m'opérer mampanao confesse mihina fa iny vitany confessionao iny de fa satria isy lafa indray hiditra ao aiza ny azakany nyty alahelo sy fahotana rehetrarehetra confessionao rehetrarehetra io ary nafatany ary ianao hitany maso ary anao tsy azony atao mihitsy mitantaran'izany amin'izanizy indray aho resantsika ny manaraka za miasa tompoko de alainy dada sy neny foana ny volako de tsy omeko de tezitra zareo marina ny anao za de miteny foana rehefa ary elatra tompoko ny zanakao aza raisiny hoe ratsy ny vola lanina taminao zay fa ngany tsy niterena nge ianao niteraka anio zazy io ary nandray adidy ny didinao de namela azy de nameny zony ianao nitady fa tsisy nila zay zavatra ka rehefa ary elatra ny zanakao de raha ohatra izy manakatao anampinanao tsy ferana kosa zany raha mahatsapy ianao hoe tena sahirana be da zany efa olona mbola tsy manambady mbo afaka manambady de ataovy fa rehefa manana ny tokantranony izy mbola averimberika foana ary tsy sasatra mihitsy andre matovy lavy mamerina azy ny vady aman-janaka no adidy fa ny ray aman-dreny sy ny mpiray-tam-po sy ny akoatr'izay andraikitra de adidy tsy azo ny fampizarana amin'ny olona hafa anao manokana fa ny andraikitra azo ifampizarana amin'ny mpiray-tam-pona amin'ny olona hafa zay ny mahasamy hafa azy ka tsy misy hoe ary indrindrindrindra ohatrany tsy mba mitsinjo zay hoavin'ny zanakareo koa io zanakao io koa nareo ny antony anana tokantrano nge io mba tokony efa mba manangona am'izay tsinjovany na invidianany fanaka na ny zay anaovany zay metimety zay fiaina tokantranony amin'ny ho avy any asa de ty tena re ray aman-drenisany io ia za lehilahy manoratra raha ikasa hiaraka amin'ny vehivavy de izy tsy mitovy finoana amiko kanefa raha miaraka zay de ny azy ny finoany ihany no arahana kanefa za tsy ekeny ray aman-dreniko ny vavahany any aminy fa aleo izy ireo tonga de misaraka fa misy vehivavy hitondra ny lohany zany inona tompoko ny tokony ataoko fa tena tiako izy kanefa de zay no mibahana ao an-tsaiko zany hoe izy indray no mampivavaka any aminy zany le izy ange de zay mbola veriko indray tsy mbola nisy olona ny vaty ka tsy ny fakaty zay foana ambako ka zany ety azy zay zavatra zay io rehefa tsy hainao ny kolokolo fitiavana reo de mora ritso io zay de fa lazaiko fa faharoa manarakaraka an'izany aloha misoroka tozay mitsabo efa nylazaina forona teto hoe anisany mamparefo tokantrano tsy hoe ny rehetrarehetra anisany mamparefo de fomba mpianakaviana tsy mitovy anankiray ianao hoe fihitro zany nefa ny fomba ny tsy tenao faharoa ny lafi ny finoana efa misy hoany hoe ecumenisme fa zao rehefa miteraka atao batisa sa atao batemy de efa mipetraka ndraiky io le olona rarahana sa atsoboka bole rarahana rano sa atsoboka ka zay lafin'izay zay tao hoe fomba mpianakaviana lafi ny finoana ary ny fiaviana tsy hoe manavakavaka rapoko na manavakava polikotra tsy any fa le hoe le tarazo nge fomba na toetra ifampitana amin'ny taranaka zay zavatra azay mahatonga ny olona manadiady rehefa hoe any amin'ny vodijondry avy amin'ny fiheviny ty tovolahy ty amin'ny lafitray avy amin'ny manao ny tetiarana ny antony no le tarazo za de miteny foana ny tarazo tena tsy maintsy hita de ny farany hitatsaina na ny hoe fahadombon'ny saina le zazatsaina raha miteraka teny mianadahanareo ny anankiroa mahazo n'le tarazo marano-tsaina de ny anankiray le taraikiraiky ohatra de le taraikiraiky ny ary manina tsy mba mitovy amin'ny paray-tampo aminy de lazaina fa kamo tsy tia mianatra tarazo avy any amin'ny ray aman-dreninao na avy any amin'ny dadabenao na amin'ny bebenao zay zavatra zay niny antony mifanambadiana mandra-pahafaty ary taranaka no tadiavana mba taranaka tsara taranaka hoe mba manana an'izay tarazo zay tsara zany tena milaza aminareo tena averimberiko teto na io biby io nere olona kakara zany ny sovaly mpiazakazaka io ny akoho ampediny io kara zany nafa ny olona tena mpanao azy tena mahafantatra mihitsy hoe raha vao izy any nazahoana nyty tarana tonga de fantany ia tanora manoratra zay toko ty menada no piray-tampo efatra vavy de lahy ray de farany io lahy io 12 taona izy zao
maditra tsy azo tenenina mihitsy. Inona no tokony atao amin'izany? Torohevitra tompoko zokony manoratra misaotra anareo fa tsara fandarana. Zao mantsy tena mahatonga an'io a de ela be mihitsy dada sy neny naniry lahy anana zanaka lahy de nohon'izay tonga de tena hoe nisy ny valim-bavaka satria valim-bavaka de kenakenana tsara io tsy mitovy amin'ireo sainabavy tsy mba manao raharaha mihitsy io sady izy zandriny de tsy mba manao raharaha mihitsy io de rehefa misy zavatra de enao zokony foana tsy maintsy mandefitra avy eo gaga le ray aman-dreny fa manana fihetsika hafa io zanany faralahy io sady tokana any amin'le fanabeazana mihitsy ny mahatonga an'io ary matetika ny zokony de tsy maintsy sorena mihitsy hoe azy raha indrindra ty zava-misy ty andre Matoflavia io zaza io hoe ampiatana be io be toroko io raha zaho nataony anina an'izao de lasa mankahalaza azy ny mpiray-tapo aminy hoe io ndray zao de ndeha be tantarany nefa ny avony anina fotsiny ary lasa manana toe-tsaina hafahafa ny zaza ampiatana ohatran'ireny manao zay ratsy ny hafa eo amina toe ny ray aman-dreny foana de izy foana zany izy foana lasa ivon'ny fiainana rehetrarehetra. Misy vehivavy miaraka amiko ary efa fantatry ny ray aman-dreny ny fiarahanay. Za tompoko mametraka fiatokisana aminy fa raha vao vita ny fianarany de hiaraka zay izy analabaka kanefa ny olana de izao. Nisy fotoana nanomezako ny compteko nomeko azy ary taty aoriana de novaiko mot de passeko de am'izao izy hitako amin'ny murany eo amin'ny Facebook de mikafara be izy hoe aleo mandeha irery toy izay miaraka amin'ny olona mpamitaka sy ny sisa de midika tsy firarahina intsony ve zany tompoko sa tsy fitiavana tsotro zao kanefa za mbola tia azy inona ny tokony ho ataoko fa de tena sahiran-tsaina mba torohevitra fa lasa any amin'ny foana ny saiko marihana fa izy any ambanivohitra za kosa tia andreny vohitra de vao maika ampiasaiko ihany ty voambolany ty hoe de miomany ianao fa hoetiny eo am'sanganao zay de fa lazaiko hoe sady ny fitiavana tompoko andaniny sy ankilany ifanakalozana fa tsy mandeha ila ohatrany rafidratsy zay zavatra zay ny lazaiko anao rehefa milaza izy ohatrany hoe tsy matoky anao tsony adaboy ny fanambadiana mandra-pahafaty fa namana miserana zay ihany ny any fantatro aza mitady fahoriana hoe za tsy afaka aminy za tsy manao an'izao ka raha ohatra ianao apetrapetrany io de manina amony tena zay ny tena olany ohatrany hoe tsy mahay amboarina le saina efa hitanao zao fa olona tsy miraharahanao tsy mahatoky anao tsy manao de ne mbola isisika eo ihany za ty azy ary zao ny zavatra lazaiko raha vao misy trangany zavatra ohatran'io de tena zavatra mahavariana mihitsy endre Matoflavia rehefa ianao no misisika foana de tsy raharahin'le olona mihitsy tsaroko tsara taloha efa ela be zany namana manana namana anankiray ahako de le namako mpiara-mianatra amiko lehilahy de tena tia be ny tovavy anankiray fa amina fianarana hafa tena mifankatia be mihitsy de zany tena ohatrany hoe ila tsy havita fianarana de fantatry le tovavy io fa tena hoe mpinamana be zay roa io de zao ny teneniny tamiko rehefa tateory za maky mantena aza de ampijalinao kosa izy fa de tena jereo fa zao ina navaliny aho izy ianao zao ny ozy izy mity ozy izy manahirana fa ny tiavana vao maika mahasorena aimer c'est difficile mais être aimé c'est encore pire bala fisaretsaina nge zany re olona zany ny valy teniny hitanao le mampifilafila zay ny ataoko de zay de amboary ny saina zavatra tena hitako mihitsy zany namako zany ny ila tsy mahavita fianarana mihitsy fa mieritreritra an'le tovavy foana nefa le tovavy tsy mitotaly azy mihitsy zay nefa de hoe tsy misy zavatra atao ohatrany tsy manan-kataozy izy raha tsy hitady foana hoe andao hiaraka andao akare de lasa sorena izy mba ome torohevitra mahakasika ny gestion personnelle fomba fandrindrana ny fotoana fomba fandrindrana fotoana nge de zao hoe tsy maintsy mazava tsara aloha hoe anio ohatra inona ny tanjonao zavatra kendrenao anio inona ny zavatra tsy maintsy fitahinao tsy maintsy alamina tsara hoe raha vao avy eto zao de andeha akareananina de anao an'izao de rehefa vita soraty mihitsy tsara ngamba nomena le ora valo anankitelo le ora valo anankitelo nge de zao hoe ny 4 ora ny adiny valy voalohany hiasana na hianarana nanaovan'Andriamanitra azy hoe adiny valo intelo ny adiny valy faharoa
ialana sasatra, zany hoe matory. Tena ilaina io satria amin'ny fotoana fatorianao ny ovan'ny sela rehetra ao amin'ny tenanao, miavao. Ary ny adiny 7 hitrandrahanao ny talentanao, ahafahanao hoe mampiditra vola ohatra amin'ny alalan'io talenta io anatsarana ny fiainanao. Raha loharanom-bola iray na roa amin'izao vanim-potoana misy antsika zao, miditra ao tokantrano tsy maintsy sahirana ny tokantrano. Fa ny talentanao io misy talenta daholo napetraka Andriamanitra. Dia io talenta io ny trandrahana amin'ny adiny 7. Zay le izy. Ka nampiasa birao azy ianao afaka mampiasa hoe mamboly voninkazo, zay tena hoe misy karazana voninkazo zay tena lafo vidy. Afaka mamboly, afaka mipy, afaka manao an'izao mety hoe manakarama olona na ramason iny, fa ny asanao hoe maty anina dia ataonao. Fa raha loharanom-bola iray fotsiny miditra amin'ny tokantrano tompoko tsy maintsy sahirana. 2 mbola eo ihany, fa ny tokony loharanom-bola miditra 3 na 4. Ny tsara aloha zany dia hoe ny ady 7 dia sanana ianarana, raisina tsoratra hoe inona ny tokony ataoko an'io. Ay mihitsiny. Inona avy ny zavatra tokony ataoko an'io? Inona ny tokony ataoko? Inona ny tsy maintsy ataoko? Satria le tokony atao mety tsy vita ny sasany, fa le tena tsy maintsy atao. Zay ny andrindrana an'le izy. Ka raha fa tsy manao an'izay ianao dia sahirany. Lasa mihazakazaka nefa tsy tokony hihazakazaka. Hitanao ohatra fotsiny zao rehefa mandray olona mangataka fotoana l'olona. Dia zavatra voalohany anontaniako azy hoe aiza ianao mipetraka? Ny antony ahafantarako hoe raha avy any amin'ny toerana izy makaty amin'ny tokantranoko aty adiny firy ny andehanany ao. Raha mandeha moto izy na mandeha tomobily izy na mandeha bus izy dia ohatrohatran'izao. Zay zany. Faharoa ny zavatra apetrako amin'io. Farafabetsany adiny iray ny ameko ny olona anankiray. Adiny iray. Zany hoe manome fotoananao amin'ny 3 amin'ny 3 ka hatramin'ny 4 miresaka aminao. Satria manomboka amin'ny 4 dia efa manome fotoana olona hafa. Ka raha ohatra ianao tara tsy tonga tamin'ny 3 fa amin'ny 3 sasany atsasaka adiny ihany resahanao amiko. Satria raha vao tonga eo olona amin'ny 4 dia aseko mandeha ianao. Zay le fandrindrana fotoana. Fa tsy hoe izy koa dia mba efa za dia efa milaza. Matoa miteny hoe amin'izao ny atongavanao dia mba atsao kely ny fotoana iny. Fa arakaraka ny tsy hanajanao an'ilay fotoana ny mampiena ny fotoana iresahanao amiko. Indrindra raha misy olona aoriananao. Zay ny tapany faharoa idirantsika ny tapany fahatelo ary. Ny olombanona olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana. Mba hovanona. Ny tapany fahatelo dia andraisana ny antso avy any aminareo 22 443 90 na ny 22 442 09. Miarahaba tompoko. Vanina tompoko. Sikareto. Zaho aza moa général ianao mitena miresaka kolotsaina monina io. Io moa zany fombatsika malagasy, kolotsaintsika malagasy io. Dia ianao koa miteny le hoe teram-boly le hoe amin'ilay tsy vitsivitsy tamin'izao fotoana izao. Lasa resaka be any amin'ny tambajotran-tserasera sy hainao mandeha rehetrarehetra any amin'izao fotoana izao resaka hoe fomba kristianina sy ny hoe fomban-drazana malagasy. Aty amin'ny faritany Tomasina Tsinana aty moa zany dia malaza be natao hoe fête des morts. Dia zany amin'izao fotoana izao zany dia lasa resaka be manopy sampy devoly. Dia nefa zany ianao hoe za koa moa manana ilay bokinay malagasy hoe izay fototra amin'ny fihavanana malagasy zany dia hoe ny fitiavana dia ray aman-dreninao lasiko vovoka ve tompoko hoe da atao hoe devoly amin'izao fotoana izao dia ohatra mba mangiry firy any mena ny tena hoe fitiavana l'Andriamanitra ao anatinao fitiavana le mamalagasy atsika io dia lazaina fa devoly na ny tamaso na ny tsy tamaso ny fitiavana ka dia zay mba tiako azavainao kely moa général dia makasitraka tompoko. Eny tompoko. So ny ohatsika kristiana nge efa mazava ina voalazany eo amin'ny baiboly. Ina anao, ina ny maharesy lahatra anao amin'ny zavatra lazainy ny baiboly. Zay ny any ametrahako azy. Fa io samy manana ny fijeriny. Manaraka zany nefa ny eo koa ny mamalagasy atsika. Eo ny mamalagasy atsika. Inona le maharesy lahatra anao amin'ilay mamalagasy atsika. Marina fa be dia be ny fomban-drazana. Fa tsy voatery hoe tsy maintsy arahako amin'ny antsipria ny fomban-drazana raha toka tsy mifanaraka amin'ny finoako. Ohatra fotsiny. Ny ady izay mihitsy ny andraisako azy. Ny finoana Andriamanitra aloha ny any ataoko loha laharana zay vao ireo hoe razana ny toerana. Zay zavatra iray. Reny manko ny ohatrany hoe solotenan'Andriamanitra tetỳ ambonin'ny tany satria nanome aina. Fa anjaranao mihitsy ny mandinika an'izay zavatra iray. Satria raha vao hoe voatarika fotsiny ianao hoe manao an'izao, tsy maintsy manao an'izao, tsy maintsy manao an'izao.
aiza raha le finoanao, ina ho any le voalaza amin'ny baiboly, za tsy hiditra amin'ny disiplinina tany fa ina ny voalaza zao. Zay ihany any fantako. Fantarina zavatra rehetra dia Zay. zay tsara. Ray. Miarahaba tompoko. Alo. Ie tompoko. Vavanina tompoko. Sigareta toko. Alo. Miaino. Miaino anao zay. Tapaka. Ya. Miarahaba tompoko. Alo. Ie tompoko. Izany hoe za zany manana zanaka anankiroa. Dia ireo zanak'iroa zany nisaraka tamin'ny vadiko ahako fa zay tsy vita nen'iny. Dia ilay zanako faharoa no misoratra aminazy. Dia nefa zany amin'izao fotoana izao za miasa dia narary miditra hopitaly. Dia very hafa manitsy zao amin'izao tsy miasa. Dia ilay zanako nefany tsy mianatra. Dia izy nefa niteneniko hoe mba amin'ny vola satria hatramin'izay zany za foana miantoka ny za na miditra hopitaly ilay zafa dia tsy manome vola mihitsy satria fa samy miditra hopitaly daholo izy za. Dia tsy manome vola mihitsy izy fa mijery fotsiny. Dia hatramin'izay tsy nanome mihitsy. Dia amin'izao fotoana ilay zafa zany tsy mianatra. Dia mba miteny aminazy dia za indray no opaina sady zany nataony hoe metsitsika izao fa be voka be dia sahirana dia za indray no opainy ireny. Dia iny ireny no ataoko fa raha mandeha makany an-trano arozo ny olona dia raha mpanatsony izy ka tsy mety tonga dia ahoana ny fandehany. Ka iny ny trano azony ka fitsarany fa tsy ohatran'ny olona hoe andefasana fampiatsona ianao dia hoe mihenahena fotsiny eo fa tsy hoe akory hoe ohatran'ny any amin'ny fokotany io ka tsy afaka andray fepetra mikasika anao izy rehefa mikasika zavatra ohatran'izany ka aza misalasala miverina any amin'ny trano azo zao ny zava-mi tso ampijaliana eo zazy hoe tsy afaka mianatra tsy manome vola izy tsy manao an'izao raha zaza misoratra aminy any amin'ny soram-piankonana any amin'ny soram-piankonan'ilay zaza hoe zanany manana zo io zaza io hitaky an'izay zo an'izay amin'ny orainy niteraka azy io na tsy ianao reny niteraka azy raha fa ianao no mandeha makany fotsiny fa le zo tena takina ho an'le zaza satria nareo ohatra hoe tsy misoratra dia le zo an'le zaza andehano any fa io tsy fokotany io ny trano azo tsy fokotany. Miarahaba tompoko. Salama tompoko. Ie tompoko. Lehilahy le miantso Ya. dia misy fotoana zany tamin'ny volana io lasa mety le vadiko daholo ny entana rehetra. Dia rehefa netana afaka 3 andro hety mitonga amin'ny polisy io dia afaka 3 andro amin'izay nitoreny tena amin'ny PM mandray zay telo zay efatra mianaka mama dia zoko roa dia za. Dia rehefa vita moa zay dia nanontany azy zay hoe zoana ve no mitondra hoe tsy zoany. Dia za no mikanesaka nanampy ny sasakely izy moa efa navita trano mitokana anazy mareo ketona fa trano tsy ara-dalàna ilay izy tsy amin'ny tany fa tanina orinasa izay no nangalana anazy. Dia lasa niteny dia nampiditra navitany ilay izy nangalany certificat de célibat no tao amin'ny fokotany nova miprépangera. Dia nefa nanady amin'izay fianakaviana dia hoe aleo ampidirina ny divorce. Dia naika notany hevitra hoe mety ve ilay izy zao satria mantsy efa andeha conciliation zao zay io. Nisy fahadisoko ve nampiditra ilay izy. Hoe ahoana tsy azoko tsara le fandrina. Zay soratra. Vady zany zareo. Tena misoratra velo. Dia izy mivady ireo dia lasa le vehivavy. Netiny daholo ny entana. Dia mifindra trano tany izy. Dia rehefa avy eo izy mipetraka tany dia efa navita trano any tany tsy ara-dalàna araka ny voalaza teo. Dia rehefa nahazo vita trano tany izy dia le tovolahy no toriny indray i tovolahy io sy ny reniny sy ny Toriny fa manino? dia tovolahy. Dia vita indray zay dia mbola naka certificat de célibat tany amin'ny fokotany izy. Nanaka ny pré bancaire zay indrindra mantsy nanova ny pré bancaire dia nahazo vola tany izy zany dia zay ho napiditra divorce. Efa tsy ara-dalàna mihitsy. Voalohany indrindra le naka certificat de célibat risoriso. Azo enjay any lalàna mihitsiny. Ary indrindra raha vao iny taratasiny hoe certificat de célibat iny no nentiny nahazahoana an'le vola azonao dia tena azo toriana mihitsy satria nampiasa zavatra diso fo et usage de faux zany vazaha. Tena mampigatra. Tsy izy rery fa le nanao azy koa. Eny izay niaraka taminy fa izy aloha zao ny fantatritsika. Tena azo toriana mihitsy hoe nampiasa taratasy sandoka mba azahoana dia lazaiko anao fa dia fa miandry azy ny fonja.
amin'izay zavatra fa dia atao fitorio za misalasala mihitsy miarahaba tompoko salama tompoko ien tompoko za mangataka fotoana jenezaly fa manana olana akony za tovovavy tena amin'ny 20 taona dia matahotra manao zavatra ohatrany tsy mahatoko teny izany dia za zao tsy mahafantatra an'izay taonetako akory dia matahotra rehefa hanao zavatra zay to ia rehefa farana fandarana dia omena lara telefona ia tsy maintsy miresaka mihitsy tsika menaka fa tsy vitany eto fotsiny zay zavatra indrindra raha vao hoe tsy mahatoko teny io be dia be ny zavatra ny ainanao mahatonga anao tsy mahatoko teny io dia farana fandarantsika dia omena anareo ny lara telefona idirana vantana miarahaba tompoko salama tompoko mba hovanina daholo tsika rehetra dia mankahery anareo amin'ny fandarana mpanaraka fandarana nanomboka tamin'ny taona 13 dia maneho fisaorana satria anisan'ny andry anankiray na tafita ny torohevitra teto aminareo dia mankahery hatrany dia zavatra tiako tenenina kely fotsiny dia le hoe malaza be zao le hoe kisy vavy maty ny fandolanana sy ohatran' izany dia ny zavatra tiako tenena zany betsaka tsika mety nanakihana ny generaly zalo zany tsy anisany fa anisany hoe napiatra ny zavatra ndraisan'ny generaly tamin'izany hoe raha te hiteraka roa dia mila manana efitrano anankiroa ny antony izay zany mivady mila manana efitrano hoe ho atokana ho azy mivady manokana mba hialana amin'izao hoe zaza 12 taona miviolina zaza 7 taona sanatria vava zany hoe tsika raha aman-dreny tompona andraikitra foana manoloana zavatra mitranga fa tsy hoe amin'ny médecine ohatran'izany dia mba mingavy tsy ny Don Bosco akory mandefa le publicité resaka hoe fanabeazanaizana sy ny ohatran'izany fa ny tokony voizina foana zany le hoe 12 taona tokony tsy mbola anao firaisana ranono fa tsy hoe manatona toeram-pitsaboana manjara asa ohatrany hoe tonga zany dia ohatrany hoe ny ankizy avy aporisihana amin'ilay zavatra marina hoe tsy ho voarara intsony le izy zany fa kosa tokony mbola hoe hoentanina foana ny tanora mba hoe afeno 12 taona vao raisiny toeram-pitsaboana anao andray zavatra ireny mandeha publicité ilay izy dia za zany voatery mamono radio foana satria indraindray sendra tampoka an'ilay izy ahako le zanako 10 taona nefa ilay izy ohatrany hoe 13 taona dia bebe anao no hoentinao any amin'ny hopitaly any amin'ny toeram-pitsaboana dia mba manentana andray aman-dray zany mba hanara-maso andray zanakitsika ireny tsika mandeha eny an-dalana eny mba mahita andreny jilamboto mitangorongorona ireny dia mba hitenena zareo ampatsorana sy ampitiavana hoe andana moa satria ireny mitangorongorona ireny no mitarika sain-dratsy manimba le zazakely mandeha any anaty couloir avy mianatra sansisa dia mankasitraka tompoko dia mankahery anareo amin'ny fandarana misaotra betsaka misaotra indrindra tompoko misaotra fa zava-dehibe zany fifanampiana miarahaba tompoko io itso ien tompoko efa tafiditra anao fa miresavy hatrany alo salama tompoko ia mba hovanino mba hovaniny tsika rehetra ien tompoko makasitraka indrindra mon général sy monsieur Flavy ny tiako tenenina zany dia ohatrany an'ilay madama teo hoe tena nanovany fiainako ray manontolo ny ty fandaharany ty anisan'izany ny fitiavana sy ny tontolony tena tsara ho an'ny olona rehetra zany dia manentana aza raisina ambolo le izy fa lanjalanja tsara fa tsy haikefa pitaina le anjareo dia tsika zany aza mandray atendrony rehefa miaino fa miaino tsara fa za zany tena mankasitraka mon général afaka miaino olona adiny ray zany fa za mon général misy olona faniano anazy adiny ray fa herinarina rano foana ny lamosy tena marina le olona tena saotra hoe saotra betsaka satria izy manana olana dia saotra betsaka anao izy naritra ny eny fa tena za tena miafy fa tena makasitraka anao fa tena mafy be anao e tena mafy tena tsy vita zany za matsapa hoe tena mafy le andraikitra sy asa ataonao anay vahoaka malagasy fa makasitraka indrindra eo amin'le tenena ihany koa ho anareo tanora aza maika hoe tiako izy matoa zany ray aman-dreny miteny misy antony fa tsisy ray hoe afaka andeha anambady anareo zanaka zay ray aman-dreny fa matoa zay miteny hoe tsy zakanao ny hiara iaina amina zanabady zany misy antony ao efa hita ny traikefa atao hoe mafy be koa zany dia aza miditra zany rehefa miteny ray aman-dreny fa marina daholo zany le teneny zareo ireo hoe tsisy mpivady tsy nifankaty zany vao lasa mpivady fa matoa izy zay miteny ray aman-dreny dia misy antony dia manentana antsika tanora zany hoe lanjalanjao tsara io teny avoakan'ny ray aman-dreny io
eritrereto tsara fa ianao ihany no izakan'io. Ny safidinao dia mitaky andraikitra ho anao ihany dia ho zakanao ve le izy rehefa avy fandray aman-dreny inge mijery fotsiny malahelo mitsetsetra fotsiny fa tsy afaka manao ninina tsony. Dia sotra indrindra mo général dia mirary soanao hoe la velona. Sotra tompoko. Asa mandrakizay. Za mba te ho any paradis ako. Antsara miraba tompoko. Nge tompoko. Fandarana tompoko. Efa tafiditra fa miresavy hatrany. Iany tompoko. Mba vanina tompoko. Tsika rehetra tompoko. Saika mba hiresaka olana kely mon général. Eny tompoko. Miainao? Zany mon général manambady dia faraka ambin'ny 10 taona zany mivady. Dia natao anatin'izay fotoana izay madika foana ivadiko mamilava foana na misy zavatra ataony foana. Dia mandesika foana zany satria efa tonga tany amin'ny mopera mihitsy na hoe nakatorohevitra tany amin'ny mopera zany. Dia natorotoro mopera hevitra teo dia efa mifona tany koa izy. Dia efa niporiko izy dia mifona indray izy tany gendarme. Dia manao mamilava ao foana izy zany mamilava dia nany ankizy kely raha lasa midahy be le ankizy kely ferinaina be. Avy eo zany misy fotoana narary be amin'izay dia rehefa narary dia tsy miasa izy fa teto dia manomboka maraina izy mitikitoka tarivany andro. Dia efa tsisy vola zany dia mitosatrosany izy dia mirahako sambika vola izay izy dia fotonitoaka fa miraiky ambin'ny 10 alina izy vao tonga izay kely menaka zany tato mijaly be tato dia za hoe mon général hoe mety raha mba hisitaka kely amin'ny vady koa satria efa tena betsaka loatra ny fandeserana nataoko taminazy zany mbola eny ny misitaka ange azo atao fa ny misaraka satria atao aiza ara le zaza zay foana ange mahatonga ny Andriamanitra Flavien nge to miteny hoe tandremo tsara fa ny fanambadiana ireo olona ka mandra-pahafaty ary ny fanambadiana fandraisana adidy tadidio zay adidy zay tsy azonao fampizarana amin'ny hafa zany mahatonga hoe lanjalanjao tsara fa za mahay maika fotsiny ny anambady satria hoe tsy nisy olona tsy mifankaty zao ny zavatra manjoanao dia ohatrany mampalahelo be fotsiny fadihina moa no azo atao tapitra koa fandrarantsika ankasitrahantsika rehetra niaraka tao anatin'izay fotoana zay ankasitrahana nareo ny eno dia ankasitrahana koa ny général no famela mpialaraka hevitra na mety roa hevitra atsika ihany koa ankasitrahana koa ny technicien Bruno Rakotomalala nambinay koa to amin'ny kirakirany sary fandarantsika dia miverina amin'ny alatsinainy ny alina valo sisy sasany ary hitantsika any amin'ny DB live efa nandeha vatana izy teo araka izany ary any amin'ny YouTube ihany koa manomboka any amin'ny tolakandro any ho any dia raha te iona amin'ny général ianareo dia 22 443 87 no antsoinareo dia rehefa azonareo lara telefôna dia atsoy général isaka maraina fito sasany ka hatramin'ny valo na amin'ny iray sasany ka hatramin'ny roa ny tolakandro dia manome fotoanantsika ho amin'ny manaraka indray mankasitraka veloma tompoko mba hovanina fandarina rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olo-pirenena mba hovanina